Alarobia sy febroary 2024 magnano mbalatsara tompoko lahy finaritra tompoko vavy tonga amin'ny fotoagna ny fampalalam-baovao antsika koa dia magnasanao mba hagnaraka izegny hatramin'ny farany. Tanora miisa enamby efapolo avy ato amin'ny faritra Diana sy Sava no nahazo sertifika manokana ho mariky ny fahavitany fiofanana nandritran'ny 5 fanjava teto atapitranan'ny Antsiranana. Ka tao amin'ny efitrano malalaky ny Alliance Française Antsiranana no nizaragna ny sertifika ho mariky ny fahavitany ireto tanora ireto ny fiofanana. Omaly fahafito ny volagna febroary 2024. Ireto tanora ireto dia niofagna nandritran'ny 5 volagna teto atapitranan'ny Antsiranana. Taranja maromaro no nianaran'izy ireto toy ny hôtellerie, restauration ary ny tourisme. Eo ihany koa ny fianaragna ny teny frantsay. Ka tao amin'ny efitrano malalaky ny Alliance Française Antsiranana no nagnatotosagna ny lanonagna ny tolakandrony talata teo. Tonga nanome voninahitra ity fotoagna ity ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa Ramatoa Gabriel Vavitsara sy ireo manan-kaja eto tapitranan'ny Antsiranana. Ity tetikasa ity dia famatsimbola avy amin'ny Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix amin'ny alalan'ny tetikasa BPF. Mifototra amin'ny alalan'ny herisetra miditra ny zaza tsy ampy taogno ary ny fandriam-pahalemagna ato amin'ny faritra Diana sy Sava na antsoina amin'ny teny frantsay hoe prévention de la violence de délinquance juvénile et de l'insécurité dans les régions Sava et Diana. Ny tanjona amin'ity fagnofanana ity dia tonga ireo tanora ireo hiditra eo amin'ny setry ny asa na hamorona ny asany ka tonga azy ireo tsy varilavo amin'ny asa ratsy maro samihafa. Anisany ankasitraka tietsika ity Ramatoa ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Ramatoa Gabriel Vavitsara Rantanirina nandritra ny anjara-pitenenana izay nataony. Antony ziny maro misy 46 appelons anty iarahana miaraka amin'ny Alliance Française, miaraka amin'ny OIT zay fainareo miaraka miasa amin'ny ministère de l'enseignement technique et formation professionnelle. Ny tanjony aminazy misy fanontaniana amin'ity hoe mba miezaka zegny diego mba miala amin'ny fanotragna. Tsy vitan'ny fanotragna fofa mba miala amin'ny ao koa zegny agnatin'ny programme reo le délinquance juvénile ke maro zegny teo 46 appelants no ny bénéficier an'izay formation zegny durée ny 6 mois izy io. Miezaka mafy zegny ny fitondram-panjakana amin'ity faritra Diana ity ahafahany ireo jeune aby io mba mahita asa. Maro fa miezaka reo mahita ary mianatra. Donc anjaranay zegny no mianty amin'ny à travers amin'ity formation zay nazindreo bénéficiaire zay nazindreo ty ahafandreo jeune aby io zegny mba mahita asa. Fa zegny zegny anjaranay amin'ny gouvernement amin'ity fitondrana ty no mampirisika ireo ary ahafandreo mahita asa amin'ny faritry Diana. Za io mikoragna en présence ny monsieur le gouverneur, en présence ny monsieur le préfet, en présence ny comité eto. Tsy vitany magnamero attestation fa ireo zegny mba hampiagna accompagner-na reo io ahafandreo mahita zay asa mendriky hoan'izareo zegny. Azadina fa tanora no tanjon'ity firenena ty. Ireo no avy n'ity firenena ty. Donc mila atero, mila accompagner-na zegny reo ahafandreo mahita asa zany. Agnambara ihany koa ny gouverneuran'ny faritra Diana Daoud Arona Marisika fa ny tanora no ho avy n'ity firenena ity ka noho zegny dia ilaigna ny fanohan'izy ireo amin'ny alalan'ny famatsihana fitaovagna. Ka ity fiofanana ity dia anisan'ny fitaovagna anankiray lehibe hoentin'izy ireo mamorona ny asany hoy ny gouverneuran'ny faritra Diana. Araka le voalaza teo ny tanora no avy n'ity firenena ity mila omena fitaovagna ny tanora ka ny formation natao teto dia fitaovagna anankiray lehibe ahafahan'ny tanora mitsofoka amin'ny sehatry ny asa. Io tsy voatery hoe andeha hiasa amin'olo izy, afaka mamorona asa ny tompony izy ary afaka miasa koa amin'ireny établissement hôtelier sy regny restaurant isan-karazany. Donc ny fahazahoantsika ty formation ty dia zavatra anankiray hitondra fampandrosoana ty faritra. Un projet PBF pour lutter contre la violence, l'insécurité et la délinquance
ce projet est parrainé par le Premier ministre lui-même. Donc c'est prolongé jusqu'à la fin du mois de juillet, si j'ai bonne mémoire. Ampiena ny tsy faindriam-pahalemagna misy ato amin'ny faritra Diana sy ny faritra Sava ary ihany koa ny herisetra izay mety tanteran'ireo zaza tsy ampitaogno izay tsy manana asa ka izay indrindra no antony nagnomezagna ity fiofanana tao agnatin'ny 5 fanjava ity araka ny fagnazavagna nataon'ny directeur de l'organisation internationale du travail Andriamatoa Kofi Agusu Omaly. Faly ireo mpianatra navita ny fiofanana nandritra ny 5 fanjava ary nahazo diplôme ihany koa amin'izao fotoagna izao. Managna vina izy ireo anangana ny asany tegna manokana araka ny fagnazavagna nataon'ny Rasoely Manana Gaila avy ao Ambilobe. Fa tegna ny eritreritrinanazy amologno entreprise mahakasiky hôtellerie et tourisme. Ka par exemple izy io na agence de voyage na tour opérateur na hôtel zegny koa misy fo. Tapitra ny fampanalambavatsika tamin'ity anio ity tompoko lahy sy tompoko vavy makasitrikinao nagnaraka hatramin'ny farany ny namanao be mitombo Arlin magname fotoagna ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.